Nivoaka mpandresy kosa ny ekipan'ny Scoop Digital dia ny Malkila 104 nandritra ny fiaonana teo amin'ny taranjabaolina kitra nantsony izy ireo hoe 104 League izay nitanteran'izy ireo tany Mahajanga tany ny lahady lasa teo feno ipikaritry ny kianja iraisam-pirenena Rabemananjara tao anatin'izay lalao izay. Tonga tsy niambahamba nijery ilay lalao baolina kitra 104 League nitanterana tao Mahajanga ny alahady 12 Novambra lasa teo ireo mponina ao an-toerana. Vao tamorora sasany tanoany dia efa tonga ny tany zotra ireo mpijery, vokany maro ny tsy tafiditra na kianja koa kely rahateo ka nangataka ny hamerenana ny lalao amin'ny fotoana manaraka ny ankamaroan'izy ireo. Manam-pirofo zany fa mifamototra sady ny mpijery sy ilay sarimihetsika 104 ny Malkila moa efa tsy lazaina intsony. Raha nivalin'ny lalao indray dia nibata ny fandresena daholo ny ekipa lasy-vavin'ny Malkila 104. Resin'ny sipa Malkila 104 tamin'ny sarono ray ny ekipan'ny Bandriana ny Boeny rehefa nitarika rainy tsy misy ny ekipan'ny Scoop Digital teo amin'ny fizara-potoana voalohany. Raha ny teo amin'ny lehilahy indray dia tamin'ny isa ray no tsy misy no nandavon'ny ekipa Malkila 104 ireo manam-pahefana ao an-toerana. Sady fialam-boly ny fampisehoana ary fanatanjahantena no nomen'ny ekipan'ny Scoop Digital ny mponina Mahajanga izay isaorana tanteraka amin'ny fahaizany mandray ny sy nankafy. Ny alarobia fahavalo amby roapolo ny volana Novambra ho avy izao indray ny fotoana ifanomezan'ny Scoop Digital amin'ireo mpankafy ny sarimihetsika amin'ny fivoahan'ny VCD sy DVD ny horonan-tsary 104.